androany misy olona mifoara-panahy eto andray afatra. Afatra tsitsitsitsy fa afatra nitsy anao sady anovanao. Anio ariva sy amin'ny heriny androany ariva dia iresaka tsika ny hoe olona mahatsangan-javatra goavana. Misy olona tahak'izay ve eto? Izy mino hoe hatsangan-javatra izy. Ataovy amenina mafy be hoe. Amin'ny fianakavianareo aza manaiky raha tsy manomboka eo aminao dia miova ny tantaram-piainana. Amen. Tena teneno ninonino na nitrongo voaomana aratra amin'izay na bokatrosa ary dia nenao manomboka amiko satria za zanak'Andriamanitra miova ny tantaram-piainan'ity fianakaviana ity. Afaka milaza n'izany mafy be ve ianao hoe zany mihitsy hoe? Amen. Iresaka tsika olona mahatsangan-javatra. Androany iresaka fanafananao amina fanahany vola aloha. Efa nampianatra anazy ity fa androany hiditra lalina tsy fantatra hoe adiny firy fa miala eto ianao mila olona vaovao ny fisainanao. Amen. Problema ny olona rehefa hoe nangan-javatra dia hoe aiza ny vola, aiza ny ahitako vola. Vao hoe andao anao zavatra dia aiza ny vola. Raha lasaka anabavy mila afaka amin'izany ianao. Rehefa afaka amin'izay ianao, rehefa mahalala ny tsy ambaratelo miaraka amin'Andriamanitra ianao, dia ho hitanao fa tsy vola kay ny fiaingana. Mba teny nkeno kaiky hoe tsy vola ny fiaingana hoe. Amen. Ianao ve mino ianao le havita zavatra? Salamo 7:1 andiny voalohany. Raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana mpanao azy. Avereny fandroany. Dikan'izay zany dia izao, raha vao tsy Andriamanitra no manangan-javatra dia ao anaty tsara. Ninonino ataonao na manana miliara ary ianao, raha vao tsy Andriamanitra no miara-miasa aminao dia tsy havita na inona na inona ianao. Ary na dia ariary-dera ary ianao ka Andriamanitra manampy anao dia andeha lavitra be ianao sy hatsangan-javatra goavana ianao. Ianao izay olona izay. Raha lasaka anabavy, rehefa nangan-javatra zany dia tsy vola ny tediavana. Rehefa nangan-javatra zany dia tsy faritana amin'ny vola izay zavatra ho vita, fa iza mamaritra ny zavatra ho vita ao anaty tsara. Tena nkeno akaikinao hoe Jehova no mamaritra ny zavatra ho vita eo amin'ny fiainantsika hoe. Raha Andriamanitra nahavita an'izao tontolo izao, izy miasa mahavita an'izao tontolo izao. Raha hiasa amin'ny fiainanao izy, inona ny zavatra afaka ho vitany? Mba tena nkeno ny akaikinao hoe manetsika kikely Andriamanitra hoe dia mivadika ny tantaram-piainana. Andriamanitra ne anetsika ny tanany mahery amin'ny fiainanao, amin'ny ankonanao, ao an-tranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Galasika anabavy, mila nefitsika militsika afaka amina tontolo anankiray. Ary izay ty afatra androany ty. Mateo 5:4. Androany sy amin'ny heriny kristianina mahavita zavatra goavana.
ianao ne zanak'Andriamanitra ary Andriamanitra no miara-miasa aminao ahavita zavatra goavana ianao. Zao no lazainy ten'Andriamanitra, tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Mamona dia midika hoe arena. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Galasika anabavy, mahaliana ny fanaratsy, mahaliana ny fahavalo manokana mihitsy ny tontolo ara-bola. Eno itsara, tsy dia tena resaka vola ny rahako aminao eto androany, fa fanovana toe-tsaina. Ama mahaliana ny fahavalo manokana mihitsy ny vola, dia nasiany tompo anankiray na Andriamanitra kely anankiray miazo nazy. Ny anarany io tompo kely io na hoe io Andriamanitra kely io ny anarany dia mamona. Raha tsy mitandrina ny kristianina dia hanompo amin'ny mamona izy. Ny ao ambadiky ny mamona dia tsy maintsy fanompona. Tadidio, ny ao ambadika Andriamanitra dia tsy maintsy fanompona. Ao ve ianao? Raha vao tsy mitandrina ianao, raha tsy mitandrina ianao io, dia zavatra hitranga tena hanompo amin'ny mamona ianao. Be dia be kristianina noho ny tsy fahalalana dia efa lasa manompo amin'ny mamona izy. Lasa mihodina amin'ny vola daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ny vola no ekinan'ny programa ray manontolo. Rehefa misy business dia tsy mivavaka. Ninona na fotoam-bavaka ary io. Rehefa misy vola hiditra ao dia tsy mivavaka. Mba hahazahoana vola dia na zavatra tsy mety amin'Andriamanitra ary dia atao. Ny antony galasika anabavy, efa manompo amin'ny mamona. Efa lasa manompo amin'ny mamona. Ny ao anatin'ny saina lasa machine calculese izy. Lazao kely no akaikinao sao dia misy machine calculé ao hoe lasa fitadiavam-bola no miazona amin'ny fiainana ray manontolo. Lasa vola no ekina programa ray manontolo. Lasa vola ihany koa ny ekina ny toe-po, ny fihetsem-po. Ny vola mahatonga anao manaonao foana. Miady aman'olona noho ny resaka vola. Miala amina fiangonana noho ny resaka vola. Tsy mety manatona an'Andriamanitra noho ny resaka vola. Ny antony dia izao, satria efa nanangana tompo anankiray mihitsy ny fahavalo, mamona ny anarany. Mariavy ianao hoe fantaro zao galasika anabavy, tsy an'ny mamona nefa ny vola, ary tsy mamona koa ny vola. Misy olona matsy mieritreritra hoe ratsy ny vola, ratsy nao ahoana. Tsy ratsy, ny fitiavana azy tafahoatra no loharano ny ratsy rehetra. Fa izy tsy ratsy. Tsy ratsy. Ny satro-boninahitra dia volamena. Raha ratsy io, tsisy lolo. Mariana avy ianao hoe tsy ratsy ny vola, fa izy lasa tompo no ratsy. Maria tsara ve ianao? Mahatonga na mampianatra arena androany galasika anabavy dia zao ny fahamarinana. Rehefa tsy ampianarana ny mpino ny arena sy ny vola dia lasa hanimba azy eo. Na io lasa tediaviny be ka hanimba ny zavatra be dia be, na io elany lavitra ka na hopotika ary ny fiainany tsirarahany satria ho any an-danitra izy. Galasika anabavy eo, safidy anankiroa. Afaka ny olona tahaka ny Abraham ianao miditra ny lanitra. Ianao ane izay. Fa afaka ny olona Lazarosy koa ianao miditra ny lanitra. Ny Baiboly dia tsy miteny mihitsy hoe ny mpanan-karena dia tsy miditra ny lanitra. Ny olona tia arena no sahirana vao tafiditra any an-danitra. Baiboly koa tsy miteny hoe zay mahantra rehetrarehetra dia miditra ny lanitra. Dana ny antanio dia zanam-botika rehetrarehetra eny. Misy olona dia tena raha vao manan-karena dia tsy miditra ny lanitra. Tadidio,
fa ny arena las'Andriamanitra ny loza. Ao amin'ny Exodosy toko faharoa amin'ny telopolo andiny voalohany dia ahitanao an'izao zavatra izao. Rehefa hiala tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, inoy tsara, hiala tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, dia nofohanan'Andriamanitra ny arenan'ny Egyptianina fa nampitondrany ny zanak'Israely daholo. Te antaninao Andriamanitra ve saim-bola? Ary amin'Andriamanitra ve ratsy ny vola? Raha ratsy ny vola, tsy nomeny vola na ariary ny zanak'Israely ny ala. Satria ny olona hoe ak'Andriamanitra zany mavita mamelona zany, marina mihitsy zany. Dia raha ratsy ny vola, tsy nomeny reo na ny ariary. Fa izao ny zavatra mahagaga. Vao niala tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, dia nampitondran'Andriamanitra vola mena sy arena be dia be. Fa zao ka lasaka anababa ny zavatra mitranga. Rehefa tonga tany amin'ny tany efitra ny zanak'Israely, rehefa elaela izy tsy nahitany Mosesy, elaela izy tsy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, dia inona nataony? Andaontsika ozy izy hanamboatra Andriamanitra ho antsika. Dia nagaga rehefa nanamboatra Andriamanitra izy, tsy nakabozaka izy, tsy nakafasika izy, fa ny volamena nalainy. Nalainy le volamena dia nanamboarany saromby-kely volamena, dia iny ny vavahany. Galasika anabavy eo, tadidio zao, ny volanao raha vao tsy hanomponao an'Andriamanitra io, dia hivavahanao io. Ahoana hoy a? Ahoana hoy a? Ny antony nanomezan'Andriamanitra le volamena fony vao niala tany Egypta ny zanak'Israely, dia tsy hoe hamadihana azombo-kely, fa mba hanamboarana ny taberna kely. Ny tena marina dia izao, ny volantsika, ny arenantsika, za tsy miteny hoe manomboka rapitso dia atero ty daholo ny volanao so dia misy diso, fa ny arenanao dia tokony manosika anao hivavaka. Tenao menina mafy be ary. Ny arenanao dia tokony manosika anao hanangana fifandraisana amin'Andriamanitra. Zay ny dikany hoe hananganana taberna kely. Arakaraka, za mitsodrano anao, arakaraka ny hitombonao amin'ny arenana no hitombonao amin'ny fiainam-bavaka amin'ny anaran'i Jesosy, no hitombonao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Galasika anabavy, ny arena eo am-pelatananao ento anajana an'Andriamanitra. Amen. Ty efa teneniko aminao foana, ny vola tsy mahasolo fahasoavana. Ahoana hoy a? Averiko fandroany, ny vola tsy mahasolo fahasoavana. Rehefa niteny tamin'ny Jesosy Paoly, dia hoy Jesosy mantsy amin'ny Paoly, Paoly ampoanao ny fahasoavako. Amen. Be dia be raha lasaka anabavy, ny zavatra tsy vitan'ny vola, fa ho vitan'ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ahita fity ianao, hitanao zany hoe misy aminareo reo isy anome tômôbila fotsiny hoe io re mba hampiasa ho any, io ataovy any. Isy aminareo reo isy olona metrano anao fotsiny. Rehefa misy fahasoavana fahitana fity eo aminao, na tsy manam-bola ary ianao, mahazo frigo ianao, mahazo ilainao ianao, makany an-dafy ianao, miditra any amin'ny aza eritreretinao foana hoe tsy maintsy vola io. Fa na tsy manam-bola ary ianao, afaka ny andeha lavitra be ianao, na tsy isy vola ary eo aminao, ny taranakao io afaka no tonga minisitra io, afaka ny hamadika ny tantara amin'ny Madagasikara io, na tsy manam-bola ary ianao, satria hetsika amin'ny fahasoavana ianao manomboka androany. Alleluia. Esory ao anatin'ny sainao vola. Ahoana hoy a? Galasika anabavy eo. Salamo telo amby roapolo. Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho, tsy hoe hanam-bola be aho, fa tsy hanan-java mahory aho, satria Jehova mpiandry ahy. Zany hoe rehefa te atory aho dia mahazo torimaso, rehefa te hisakafo aho zay tiako hohanina dia hohaniko.
Maria tsara ve ianao e? Manomboka androany zany tadidio fa ny vola dia tsy azo atao Andriamanitra. Ary be dia be ny zavatra hitranga amin'ny fiainanao. Tsy manam-bola ianao nefa hitranga le fahasoavana, hietsika le fahasoavana, hanosika anao le fahasoavana, hambakatra anao le fahasoavana, hiaro anao le fahasoavana, hanavaka anao le fahasoavana. Ataovy amenina amin'ny fonao rehetrarehetra. Fahamarinana ane zany, fahamarinana ane zany. Galasaka anabavy eo. Ny volanao aetseo hisintomy fahasoavana. Zaka efa mijery ny vola ao anaty Baiboly. Ny olona nanana olana nakabola tao amin'ny Baiboly dia mpamoretra sy ny mpitakotrosa. Reny nanana olana foana. Fa ny olona tsy nanana olana ara-bola tao anatin'ny Baiboly dia ireo izay olona tena nanompo an'Andriamanitra. Vadika mihitsy ny priorité. Ny tena harena galasaka anabavy tsy vola. Ny tena harena dia fahasoavana. Rehefa miara mandeha amin'ny fahasoavana ianao, tsy rava fiainana mandrakizay ianao. Ho ataon'Andriamanitra miona amin'ny olona tokony ionanao ianao, iona amin'ny olona tokony hanasoanao, hanokafan'Andriamanitra varavarana ianao, dia ilaza fotsiny ianao amin'ny fiainanao. Jehova ampiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Jehova ampiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Ampoanao fahasoavana. Tenao menina mafy be ako. Galasaka anabavy, ny harenanao hanokafy lanitra. Raha miresaka mpafoloka reny zany any Andriamanitra, hitanao fa izavatra ampianariko anao rehefa avy eo. Fa raha miresaka mpafoloka reny any Andriamanitra tsy olana ara-bola ny lanitra e. Fa ny an'Andriamanitra misy zavatra tiany jerena fotsiny. Misy zavatra tiany jerena fotsiny. Tenenikeno kakany misy zavatra tiany jerena fotsiny hoe ny harenanao hanokafy lanitra. Ahoana hoe ampiasao ny harenanao hanokafanao ny lanitra, hanetsehanao fahasoavana, hanasoavanao olona, hahatonganao olona tena hafa mihitsy. Fa io harenanao io, raha vao tsy zay ny ampiasainao an'io, dia manomboka hikotianao vehivavy io, hividiananao tomobily io, izay sitiavana, hiavina vonanao, hanapodika anao io. Za mamerina an'ity foana, misy olona leo izy tsy manam-bola. Fa raha vao manam-bola izy ny danger eo amin'ny tanàna. Loza. Tenenkeno kakany hoe loza. Ka tsy marinary ve zany e? Manomboka misy zavatra miova ve fisainanao zao? Tsika tsy rara hiavy mihitsy. Za tena mitsodrano anao ianao any ahitan'izany asan'ny fahasoavana zany ao fiainanao. Amen. Galasaka anabavy. Ny fantaniana mipetraka dia izao. Afaka hiova ve ny fiainako ara-bola sy amin'ny fivelomako? Tsotra ny valy, afaka hiova io. Misy vehivavy anankiroa, Rota sy Naomi. Rehefa miverina avy tany amin'ny Filistina izy, nitsoaka. Tsy nanana ninina intsony izy. Niverina tao amin'ny tanànana izy, efa mahantra tanteraka. Fa izao, nataon'Andriamanitra niona tamin'ny Boazy izy, dia miverina nanan-karena indray. Ny tiako lazaina aminao, afaka niova ny tontolo ara-bolanao eo. Ataon'Andriamanitra iona amin'ny Boazy anao anehanao. Tsy voatery ho vadinao io, fa olona nasoanao, olona hatsaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Jona 5, misy an'ilay lehilahy zay mpangataka satria jambo. Zavatra rainy nataon'Andriamanitra taminy, nampahiratiny masony, tonga dia niala tamin'ny fahajambana izy. Vao nitafala tamin'ny fahajambana izy, afaka toerana mpangataka izy. Anao hetsika manokana amin'ny fiainanao any Andriamanitra, ka analanao amin'ny toerana mpangataka izy. Amen. Ny fantaniana, teo hoe afaka niova ve? Vaiko ny hoe fantaniana, tokony hiova ve ny fiainako ara-bola? Mba valio kely aho hoe? Tokony hiova ve? Tokony hiova ve ny fiainanao ara-bola sy momba ny harena? Tenenkeno akakinao ny anao hoe dia miomana ianao fa ahitanao hiova ianao, ahitanao hitombo amin'izay ianao, ahitanao ianao alehibe, hitombo fitahiana hoe. Misy olona veto hitombo fitahiana, anao amenina mafy be izy. Galasaka anabavy eo, ny olon'Andriamanitra rehetra dia nitahiana.
misy olona manohitra fitahina fa tadidio ny databe anao dia ane dia olona voatahy sady loharan'ny fitahina iza ny anarany mba teny ekeno akaikinao databe anay hoe mpanakareny filaza anazy hoe mpanakareny zay ka marina ane zany e Isaka ve sahirana Jakoba ve sahirana teny ekeno akaikinao kely ny andohany fa ho lehibe indrindra ny hafarany dia teneno hoe tantara-piainako zay hoe ataovy amena raha inonao zany amin'ny fiainanao alleloia eno itsara fa ny vola tsy azo ampidirina ao anaty fo ao anao ihany eno itsara amin'izay ary fa maninona ny fivelomanao sy ny ara-bolanao no mila an'Andriamanitra efa nyteneniko teny am-boalohany fa raha vao tsy ao amin'Andriamanitra io fivelomanao sy ny ara-bolanao io dia misy tontolo anankiray tontolo mamona mitondra azy tontolon'iza mamona tadidio zao zavatra ao miezaka mandeha aingana satria foy ilay fotoana ihany ara-panahy sy eny amin'ny tontolo ara-panahy no mamakitra izay hitranga amin'ny fiainan'olona iray ara-panahy sy eny amin'ny tontolo ara-panahy no mamakitra izay hitranga amin'ny fiainan'olona anankiray ny tena marina Abrahama zao tsy volany nampanarahana azy fa tontolo ara-panahy mariavy ianao hitady hitanao tokoa hozy izy tsy volany nampanarahana azy fa nasian'Andriamanitra fahasoavana manokana eo amin'ny fiainany any ka namakany amin'ny Egyptiana ry izy dia mbola tahiny misy zavatra eo amin'ny fiainany eo tahaka ny hoe andrembiana arena eo amin'ny fiainany any ka na dia diso ary izy le zavatra eo amin'ny fiainany misitona le arena manodidina maria tsara ve ianao hoe Josefa tao an-tranon'ny Potifara na Potifara vaky vava Andriamanitra nanomboka tamin'ny idiran'ilay zalakely ty andefo ty ato an-trano fa manomboka niditra tato ty dia nitombo be mihitsy ny arenako satria maninona le olona mihitsy misy zavatra misitona arena eo amin'ny fiainany maria tsara ve ianao hoe Jakoba tao amin'ny Labana misy zavatra rehefa tonga tao amin'ny Labana izy dia na Labana koa vaky vava hoe noho le zala ty dia mitombo be ny areko fa misy zavatra ao anatiny ao misy zavatra ara-panahy manaraka anazy mariavy ianao hoe misy zavatra ara-panahy manaraka azy hany ka naiza hidirana dia tahina foana izy naiza hidirana na any an-tranon'ny fahavalo ary izy mbola tahina na any an-tranon'ny olona tsy tia ary izy mbola tahina na any an-tranon'ny olona mpamitaka ary izy mbola tahina izay fahasoavana izay hanaraka anao ane izay amin'ny anaran'i Jesosy laza aminao ianao io tadidio ty androandroany ty fa manomboka amin'ny androandroany misy fahasoavana manaraka anao anatinao ao laza hoe misy fahasoavana manaraka ao anatiko ao hoe tontolo ara-panahy io ao anatinao ao tsy hainao azavaina le izy tsy hainao azavaina hoe fa maninona rehefa zaka dia ohatra misy zavatra mandeha ho azy zany fa maninona kay rehefa tsy haiko raha tsapanao fa za zao dia mahatsapa hoe midina ao anatinao zany fahasoavana zany midina ao anatinao tsy hay azavaina io tsy hay azavaina io fa mamadika tantara-piainana eo alasaka nabavy io ny moteran'ny ara-bola tandremaka alasaka nabavy fa ao anatin'ny tontolon'ny mamona zavatra hafa miasa ao anatin'ny tontolon'ny mamona raha vao anatin'ny tontolon'ny mamona ianao dia hiezaka ianao nefa hitovy ihany ny vokatra satria mpanompo ianao ao fa rehefa miditra ao anatin'ny tontolon'Andriamanitra ianao dia tadidio zanaka ianao ao zanaka mandray izay avy amin'Andriamanitra zanaka metrahan'Andriamanitra fahasoavana manokana ao anatiny fahasoavana misitona fahasoavana manarina fiainana sy fahasoavana naiza le dia misy zavatra manaraka anao hoe ty olo ty tahina naiza le teny kely hoe zay hoe alasaka nabavy io tontolo io no tiany devoly angala tahaka dia ohatsy izy fandritroka reny
io le lazaina hoe andao ianao ho vaina vitany vaina vitana ho any e tsisy resaka vitany io fa fahasoavam-panahy ao anaty zay mahatonga anao naiza le anao dia misy fomba an'Andriamanitra manokana amin'ny fiainanao anaraka anao na izany fahasoavana zany ralasika anabavy ao anatin'ny tontolon'Andriamanitra irery ihany misy an'izany tandremo sao dia lotony mariavy ianao e ralasika anabavy raha mbola tsy miditra ao anatin'ny tontolon'Andriamanitra ianao dia tadidio itoy ohatran'ny mahazatra amin'ny fiainanao ifo maraina be ianao amin'ny 5 dia andeha ilahatra bus ianao amin'ny 9 dia amin'ny 7 ianao tonga any am-piasana dia milahatra dia miasa mafy ianao hatramin'ny 12 dia mirava ianao tsy mbola mirava tanteraka fa misakafo kely dia miditra indray ianao amin'ny ray dia itoy ohatr'izany foana amin'ny fiainanao fa milaza aminao raha vao hiditra amin'ny tontolon'Andriamanitra ianao raha vao tafiditra amin'ny tontolon'Andriamanitra io ianao ralasika anabavy eo ary za mino fanaraka anao io tontolo io manomboka androany ianao mihitsy nitondra n'io tontolo io manomboka androany raha vao anatin'ny tontolon'Andriamanitra ianao dia manomboka iaina zavatra tsy apoizina ianao zavatra tsy mahazatra ny iainanao zavatra tsy ekitreretina ny iainanao lazao kenao kaikanao manomboka iainan'izany aho e satria maninona ny zavatra hitranga dia izao na akaton'ny olona rehetrarehetra ary mivaravagana Andriamanitra kosa ao an-danitra ao manokatra varavarana ho anao mampidina zavatra avy any ambony izy mampidina avy any ambony izy manirakolona avy any ambony izy amen zay mahatonga na milaza aminao manomboka androano raha te havita zavatra lehibe ianao ary planina an'Andriamanitra ho anao zany mialalo amin'ny fatorany mamona mialalo amin'ny fatorany vola fa io ralasika anabavy ny fiainanao tsy kotinao aminao ohatrinona ny ao anatin'ny posinao fa ny fiainanao dia faritanao inona fahasoavana manaraka anao inona le fahasoavana inona le tontolo fa raha vao amin'ny tontolon'Andriamanitra ianao tsy apoizinao zavatra hiazakazaka any aminao ahita olona ianao tena ilaza aminao hoe efa ela be antady ianao efa ela be antady olona tahaka anao taontsika isanao hiara hiasa za te hanampy ianao za nandratra anao ianao ane izay olona zay ralasika anabavy mahasarobidy eny hoe miala amin'ny tontolon'ny mamona ianao dia midira amin'ny planina an'Andriamanitra midira ao anatin'ny tontolon'Andriamanitra ianao ao ny resaka arabola ambany indrindra halleloja tena kenao kakinao raha vao miresaka Andriamanitra hoe dia ambany indrindra ny tontolo arabola hoe fahasoavana mihetsika ao ary be dia be tsy vitan'ny vola fa vitan'le fahasoavana ralasika anabavy hianatra amin'izay aritsika ampianatra zavatra aminao raha te ho tafiditra amin'ny tontolon'Andriamanitra ianao voalohany tamin'ny maraina inona zavatra teneko voalohany fanoloran-tena mariavy ianao tandremo ianao sao dia hoe zaho anatin'ny tontolon'Andriamanitra satria zaho te ho voata milaza aminao tsy ho voata ao mihitsy ianao satria maninona Andriamanitra tsy papasosy direkta be ka mba teneniko ianao kaikanao Andriamanitra tsy papasosy hoe fa Andriamanitra dia mpamaly soa zay mazoto mitady azy amen ny voalohany indrindra aoka ianao mpitady an'Andriamanitra raha hitady an'Andriamanitra zany ianao ka lasika anabavy ny zavatra ataonao voalohany aloha dia izao esorinao eo aminao aloha zay ahatonga anao tsy hahita azy mariavy ianao esorinao aminao aloha zay mahatonga anao tsy hahita azy ny zavatra voalohany mila esorinao aminao raha te hiaina ianao azany hoe fitahian'Andriamanitra hiditra ianao anatin'le dimension an'Andriamanitra dimension fahasoavana dia izao esory amin'ny fiainanao fahotana ne sasany ao anatin'ny dimension fahasoavana ne tsy maninana manoto zany ary ianao ny ota tompoko dia mandoto ny hoavinao ray manontolo ny ota dia manalanao amin'ny fiainanao amin'Andriamanitra ka nefa le zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra manome azy